Ny vaovao ara-tsy sosialy kosa Ankizy 20 no nizaran'ny fikambanana SHARE Mada fitaovam-pianarana toy ny stylo, kahie, gaoma, règle ho an'ireo avy eo amin'ny fokotany Antaninandro Ankadivado. Eny taona ka hatramin'ny 15 taona ireo mpianatra avy amin'ny EPPCEG avy amin'ny fokotany Antaninandro Ankadivado no nahazo ny fitaovam-pianarana avy amin'ny fikambanana SHARE Madagasikara. Fikambanana izay niforona ny aprily 2024 ka hivondronan'ireo olon-tsotra, orinasa manana fomba fijery mitovy eo amin'ny fampandrosoana ny resaka sosialy. 20 tamin'ireo ankizy no nahazo ny anjarany androany ka ny 30 kosa dia amin'ny herinandro izao hoy nambaran'ny filohan'ny fikambanana. Fanomboana ihany ity hetsika natao ity izay natao hanampiana ny mpiara-monina eo amin'ny lafiny sosialy. Association SHARE Mada, association anankiray nanampy ny ataon'ny miara-miasa tamin'ny fokotany Antaninandro Ankadivado na amin'ny kit scolaire ho an'ireo ankizy sahirana taona ka hatramin'ny 15 taona. SHARE Mada moa zany dia fikambanana anankiray ivondronan'ny rehetra, tsy akanapaka io na olon-tsotra na orinasa na fikambanana ihany koa tena tevin-darana aminay amin'ny resaka amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny Madagasikara. Be ny tetikasa ataon'ny SHARE Mada fa mbola fanombohany zao ataonay izao ary anisan'ny tetikasa aminay ny asa sosialy fa misy koa ny fanaparitahana ny atao hoe varotra mirindra isaky ny distrikan'ny Madagasikara ary eo koa ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Ankoatra ny fanomezana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra dia maro ireo tetikasa eo amin'ny fikambanana, anisan'izany ny varotra mirindra izay ho tanterahana isaky ny distrika. Izany dia mba hanofana ireo mpamboly amin'ny paikady ampiasaina eo amin'ny famokarana mba hampiakarana ny vokatra, ka ireo fikambanana no mitady ny lalam-barotra amin'izany. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana ka hifantohana amin'izany ny famboleka hazo.